moa zany tantara tsara ilay izy mikasika ny tantaran'ny Akamaso sy ny Père Pedro izay efa nomanin'ny mpanota boky koa tamin'ny heritaona. Dia tonga teo zany le projet dia niantso anahy izy avy eo hoe misy an'ity zavatra ty atao fa mila scénariste le izy. Za moa amin'izao eo mipetraka ho scénariste, le scénariste zany le mpandrindra tantara fotsiny. Dia rehefa natao zany le izy dia misy ekipa maromaro zay ao anatin'le ekipa zany manao an'le izy dia za zany scénariste amin'ny plasiko. Dia misy mpanao sary ao i Rafaly, dia ny mpandoko i Nino zay any Adeko izy, ary Etienne Leong zay nanomboka ny tonga le projet. Dia itantara io zany tena hoe tantaran-tsary hoentina hitantarana ny fomba nitombohan'ny Akamaso, ahoana ny tonga avy amin'ny Père Pedro teto, ahoana nanombohany an'le ady ho an'ny fanandratana ny maha olombelona. Zay anankiray zao fiction le izy fa tantara foronina fa rattaché amina projet anankiray goavana be raha zao tontolo zao izay entina ampiroboroboana ny science sy ny mpahay science eto Madagasikara, resaka astronomie le izy. Dia tantarana ankizivavy kely anankiroa mandalina ny mystère-ny habakabaka. Izay zao ny efa ao amikonokoninao. Le tena tanjon'le orinasa zany tsika zany zao mila mieritreritra hoe tsy atao revirevy fotsiny intsony ty zavatra ty. Dia zay ny tanjona nananganana an'le izy hoe mba hanova fijery vaovao, hoe ho industrialisena kokoa zany ilay taranja na dia artistika ary le resaka fa secteur anankiray mamorona asa io dia mamelona olona be dia be dia ahafahana mivelona. Ny apavaka angamba tsy dia tena misy fa hoe ny kalitaon'ny zava-pita dia le filozofia entina hitondrana an'le izy mihitsy. Ny tena ligne directrice-nay zany rehefa zavatra moderne, mitondra vision moderne ho an'ny Madagasikara le izy any tena hitondranay azy. Ohatran'le resaka hoe mystère-ny habakabaka teo zao, misy ankizy eto te ho lasa astronaute, te ho lasa pilote na vaisseau spatial, liana be any ambony sy Takamaso any. Dia zavatra ohatran'izany no resahana. Dia zay zao vision anankiray moderne be sady mampiseho hoe misy zavatra ohatran'izany eto Madagasikara eto azo mila jerena ihany koa. Ohatran'ny hoe niala tamin'ny zavatra nazatra andavanandro satria tsy tantara foronina le izy fa tantara tena nisy. Dia mila tsy manalavitra an'le zavatra efa nisy zany fa le fomba hitantarana azy mba atao mahaliana ny olona ohatran'le tantara foronina ihany. Dia tena ataoko hoe lesona ndraisiko be dia be tao anatin'le izy zany rehefa mifanerasera be tamin'ny Père Pedro dia nanova ny fijeriko amin'ny resaka maha olombelona aloha le izy. Tena tsy any amin'ny lafiny artistika zany le anatra tonga taty fa amin'ny lafiny ara-panahy sy amin'ny maha olombelona mihitsy. Tena ilain'ny Madagasikara ny olona ohatran'ireny.